vavaka zao tsika hoe na itsika tonga eto na itsika zay manatrika mivata ndao mba mena zao vavaka zao tsika hoe Jesosy eo anilanao ihany eo ihany no matsara eo ihany no mapety aho Tompoandriamanitra tsy misy toerana mahasambatra mapety aho afa-tsy eo aminao ihany Jesosy ho anao aho manaiky anao aho mandray anao aho ho tompoko ho mpamonjiko ho mpanjakako ho mpanampaka amin'ny fiainako ary ho Andriamanitra mandrakizay Jesosy anao aho anio rampitso ary mandrakizay fa eo anilanao Jesosy no tena tiako no tena mamiko avertika farany androany hoe eo anilano fognanty oisa yankinami fitiamanao tsy hitany toeraka masambatray tompoony fanatrehanao ampiray ny zay tonga eto na ho anao manatrika am-batana androany mba tia ilaza aminao hoe ny mariky ny fiankofana voalohany dia isika manetry teny eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy mahavita teny mihinan'Andriamanitra tsika mba tia ilaza aminao mety any amin'ny hopitaly ianao manaraka anay amin'izao fotoana izao mety aiza mety ina situation lalovanao inona mety zavatra mandalo amin'ny fiainanao na tsika rehetra tonga eto za milaza aminao rehefa mbola eo anilan'Andriamanitra tsika assureno avy amen assureno avy tsy misy maty antoka zay manantona an'Andriamanitra tsy misy maty antoka mandrakizay fa ny ten'Andriamanitra nefa laza manatona amika anareo zay miasa fantatry fa za nome anareo fitsara eo anilan'Andriamanitra ihany misy fatsara fitsara ho ahy sy ho anao na aiza misy anao inina situation lalovanao mandaritry fampina ve anao tsika rehetra zay manatrika eto teneniko anao Andriamanitra manana vaholana anao fa aiza ny toerana misy atsika aiza ny toerana tokony misy atsika eo anilany ny toetra mariky ny fiankofana dia tsika manetsy teny eo anetrehan'Andriamanitra fa tsy mahavita teny tsika fa mila fanohanany androany tsika dia hianatra resaka fiankofana manokana dia hianatra momba ny fiankofantsika androany amen zay Andriamanitra sakafo masoko anany sotranao zahay fa menao fotoana manokana mianatra manokana momba an'izany fiankofan'izany ka sakafo masoko ananay tsirairay avy nao anao zay manaraka nao anay itony toeran'izao Andriamanitra zavo ny fomba saina fananay ary mampitina fanany révélation anatinay matina zava aminay tanteraka ny tenao dia okanyanao fanay masina anampy any tsirairay avy amin'ny fiaronany tenao dia hosory zao mpanompo tsy mendrika zao hoe mba tena atafapita ny afatra tianao ampitain'Andriamanitra mba ho voninaisyny anaranao reny sotra indrindray amen tany tompo daholo hianatra manokana momba ny atao hoe fiankofana ny fiankofana moa zany dia tsy inona fa ny fontsika sianao ny fontsika manantona an'Andriamanitra ny fontsika manakaiky an'Andriamanitra ny fontsika manetry tena tanteraka hoe indro manantona an'Andriamanitra tsika dia rehefa manantona an'Andriamanitra tsika dia manaiky tanteraka an'Andriamanitra misabandone tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra ninona fiainana mety hoe lalovantsika amin'izao fotoana izao ninona mety hoe ady sedraitsika amin'izao fotoana izao dia ny fiankofana dia ianao manantona an'Andriamanitra dia misabandone amin'Andriamanitra dia ianao manitry tena tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy vitako irery ny fiainako
Andriamanitra tsy mahavita teny irery tsy vitako rery ny fiainako Andriamanitra neriko tsy mahavita indinina neriko tena tsinitsina par rapport amin'ny herinao Andriamanitra ka hoe ny olona izay atrehantsika tsy vitantsika amin'ny herintsika manatrika amin'izany fa mila n'Andriamanitra tsika mila ny herin'Andriamanitra tsika dia zay ny ankofantsika anatonatsika eo amin'Andriamanitra anatonatsika eo anatrehan'Andriamanitra dia androany mifotsika mihitsy no anantona n'Andriamanitra dia araky ny Baiboly moa milaza araky ny habeny ao am-po no itenenan'ny vava dia androantsika amenao fenotsika fiankofana fenotsika ny hoe tena anatona n'Andriamanitra tsika zay mihitsy nataontsika ameno mifotsika zay mihitsy nataontsika ameno mifotsika tena hoe eo anatrehan'Andriamanitra mampetany amintsika rehetra eo anatrehan'Andriamanitra no mampety ny fiainantsika mitoetra eo anatrehan'Andriamanitra zay no mampety sy mampilamina fiainantsika dia zay ady rehetrarehetra lalovanao androany ino tanteraka fa eo anatrehan'Andriamanitra no afaka mahanjany olona sy ady asianao zany dia feno anatin'ny fonao androany hoe Andriamanitra afaka nasitrana anao Andriamanitra afaka anao feno anatin'ny fonao zany dia feno anatin'ny fonao koa hoe eo anatrehan'Andriamanitra no mampety ny fiainanao sy ny aminao ray manontolo dia misaotra n'Andriamanitra tsika ny amin'izany teny zany dia misaotra n'Andriamanitra tanteraka sika dia tena hoe ilazysika hoe dia hitoetra eo anatrehan'Andriamanitra sika dia hitoetra eo amin'ny fanatrehanao tompolo iriny zay mihitsy dia banzizay ny volina isao iakoky eo antosha tsika ihany sikiromedatsika eo amin'ny fanatrehanao tompolo iriny foko dia banzizay ny volina isao iakoky eo antosha Andriamanitra ny hitany anao manokana Andriamanitra ny akomba ny fiainanao manokana Andriamanitra ny iteva aveo hiditra misehitra amin'ny fiainanao manokana fa zao ny condition mila tsika mitoetra eo anilany mila tsika manakaiky eo amin'ny fanatriany isan'andro mitiava ny fanatrian'Andriamanitra mitiava eo anilan'Andriamanitra fa marika ny fiankofany zany amin'ny fotoantsika miankokany amintsika dia Andriamanitra miditra misehitra amin'ny fiainantsika miany fiainantsika dia tahiny tompo manokana ianao tahiny tompo